Amin'ny fifaliana lehibe indray raha lasina babalala ny amina amintsika amin'izao fotoanana izao a dia fahalybe indray ny tena komena aminao eto androany anatin'izao fandarantsika afaka fimbelina zay rahanao amin'ny fandarana andramika izao a ny Aki radio a ny mpikambana anatin'ny afaka fiambenana dia ny groupe zay maharesy zay miaraka aminay a isan'andro a manontotosa zao fandarana zao dia manana viadana tompo amintsika tsirairay avy ary dia matoky sy mino fa ifampahireto indraytsika androany raha androany no voatonga eto a dia teteny aminao hoe aza manontany tena koa hoe ina ary ny ataoko eto fa efa programan'Andriamanitra ny atogavanao teto androany tsy kisendrasendra ny atogavanao eto anao fa misy raha ilan'ny tomponao ka dia maharetatra amin'ny farany a adiny indray sasany hoe ny rahantsika eto a efa inoantsika hira tenin'Andriamanitra irahantsika mivavaka matoky sy mino fa takany sy takany idirinao teto ny voahana eto amin'ity androany ity raha maharitra hatramin'ny farany ianao dia mahereza tonga soa aza mihafafa mihitsy ianao miaraka aminay a anatin'izao fandaran'izao aza atao hoe vaovao ianao fa rehefa mahakasika anao aza misarasara mandefa commentaire miray saina miray fo aminay eto a ho any Jesosy zany rehetrarehetra zany dia tahiny tompo rahalatojo niditra voalohany teto indray androany a dia olohananao sy vodilalanao ny Andriamanitra ary dia ho kitana fitarika andro tokoa ny Jesosy Kristy rahalatojo a ary raha hiala tao tokantranonay ianao raha pitso andeha hody any Allemagne dia tena hoe tanan'Andriamanitra mahery ny tantananao miary eto mpatongany ianao a dia tena hoe ahita fitia dia tena hoe anjely ny tantananao a dia voaro amin'ny loza sy ny atambo rehetra eny an-dalana eny ianao tahiny tompo a raha latojo a dia tahiny tompo a ranabavy Berta ranabavy Kadaka tahiny tompo Kadaka Lovely Naël Mami Kodaniela Soameva Felana Rakoto Fanindra Zavandramanana dia ao ihany koa Erika Raka Tongasoa Sandola Razana Monika Koda Leonie Navavy Saondra Aloe Vera Bert Sava Tongasoa Kodaniela sy Koda Leonie fanarakaraka eo dia tahiny tompo Fanindra Zavandramanana Miel rahala mija moa io ny oveniny anarany Erika Lilira Farala tahiny Jesosy Lilira Farala io miran'lirantsika tiatsika be le anjely iny a
ho antsika izay tsy malala raha-pahavelindrisa faralata iny Jesosy ando andry Kodanela Anjasika Patitry rahalahy Vavrodina rahalahy asany apôstôly Andrina Suzel eny fijona vavombelona Suzel tsika rehefa avy eo rahalahy mihaja Jesosy Mahery tahiny tompona Ambinitso Makirinina Anjasika Patitry Fabiola Zanakadapa Ando Andry Tina Rakoto Arzaka Razana So Sylvie Koda Leoniva Tsiny Amboaramiel ary fijona vavombelona nazo koa tsika avy eo Berthe Sava de Marijo Artisanat de Madagascar Ana Bavolina Kadaka Malala de Lonira Arvoronirina ihany koa i Nambinitso efa narabaiko teo Makirina kay Lonira Arvoronirina Rantanina Marie Charline tonga soa ihany koa i zay ngamany Vorabako dolo ngamany ankoatrany Selina Rosemina ohatry hitako teo nahita hoe Selina sa Rosemina hitako teo tonga soa Andria Mainsoa Ranambavy Mainsoa Tsiry Veroniaina tonga soa daholo isika mianakavy ka da natompany eo amintsika rehetrarehetra halleluia miloha zavatra rehetra aloha dia andaotsika aloha hivavaka ametraka izao fotoana izao ampelantan'Andriamanitra tsika dia andaotsika hiaraka amin'ny ranavavitsika mihaja izy no anao hitondratsika anaty vavaka fanomboana androany dia avy etsika hiaino fijona vavolombelona ndao ary tahitopa ranavavy mihaja tonga dia anao avy hatrany ny fitenenana Tahiny Jesosy pasteur tahiny Jesosy tsika mianakavy tsirairay avy izay manaraka indray izao vavaka fiambenana izao fifaliana ho ary avana malala ny anao an'izao vavaka fanomboana ao anatin'ny vavaka fiambenana izao dia hiaraka hivavaka amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompony sabata ary isika mianakavy Jehova ndray mitondray ny mpanompo kelinao tonga miankohaka eto tongotrao izay tsirairay avy amin'izao fotoana izao fa mangetaetanao maniry fatratra anao indray zay Jesosy ka tonga eto tongotrao zay dia atsapa indray ny herinao dia atsapa indray ny fanatrehanao hiasa aty anatiny ao anatin'izao vavaka fiambenana izao dia apetraka feno ampelantananao Jesosy izao fotoana mamy izao sarobidy aminay izao Jesosy dia mangataka ny fanahinao masina mihitsy zay Jesosy hiasa eto amin'izao fotoana izao feno fanatrehanao ny tontolonay ny aminay rehetra hatrany anatin'ny fonay saina ny fananay dia apetraka feno ampelantananao ihany koa Jesosy ny toriteny izay hoentin'ireo mpanomponao sy ny famelam-pianarana hoentin'ny pasteur ianao indray hanositra ny vavan'izy ireo ametraka teny ao am-bavan'izy ireo Jesosy hitondra etaeta vaovao aty anatinay indray ny teninao amelombelona indray ny teninao dia kasio mihitsy ny fonay ny sainay fananay ho tandilonaka indray andrin'izany teninao izany Jesosy dia nizaniza mangetaeta Jesosy anatrika izao vavaka fiambenana izao ny amin'ny asa mandrarahany nefa dia ianao mihitsy Jesosy miditra amintsehatra ampahita fotoanan'izy ireny ianao Jesosy ary izay rehetra mbola eny an-dalana Jesosy dia ianao mihitsy anafainganany diany dia izay rehetra mbola ao anatin'ny asa dia ianao mihitsy Jesosy ny tena hoe ameno ny fon'izy ireny amin'izao fotoana izao dia apetraka feno ampelantananao ihany koa Jesosy ny connexion ny crédit ny fitaovana rehetra izay ampiasaina any amin'ny fonibe rehetrarehetra Jesosy fafazany amin'ny famafazan-drahanao Jesosy ary rakofy amin'ny rahanao ny telefonany tsirairay avy isan-tokantrano sabatan'olona dia mangataka izay Jesosy mba izao vavaka izao dia tena hoe akasika fon'olona maro indray ary tena hoe isy impact amin'ny fanjakanao indray izao vavaka fiambenana izao Jesosy dia apetraka feno ampelantanana ihany koa ny vavaka ho an'ny firenena ny vavaka ho an'ny famaranana Jesosy dia efa ianao no efa metraka ny teny ao am-bavan'ny mpanomponao hiasa ianao Jesosy
dia ny asan'ny satana sy ny herim-maizina mitondra faneligelenana rehetra jesosy dia afatotra amin'ny rahanao jesosy tsy anakely tsy anapahefana ny fanampanelin-gelona tsy mampifantoka dia didiana isorohanay amin'ny fahefana jesosy kristy totrany sabata tsy ambinina tsy manakely tsy manapahefana fa andray avy aminao izay fiainanay avy dia finahitra sy ny dera sy varaina tolotra ianao. Alleluia, amen. Alleluia. Mankasitraka indrindra ny ranabavy mihaja isika. Jesosy mahery moa nanarany kantiny tao anatin'izay hira, tao anatin'izay vavaka matsiro izay entiny tamintsika teto izay tamin'ity androany ity. Eno fijonao vavolombelona tsika vetivety voalohany indrindra aloha dia ranabavintsika Suzelle. Alleluia. Ranabavintsika Suzelle ao Suisse dia teraka vavy somatsara izy tamin'iny herinandro iny. Ary rehefa teraka vavy somatsara izy dia misy fijona vavolombelona solatanana soratra moa nataony fa tsy feo vakiko aminareo. Ny tombo isandray zany nisan'ny olona Suisse ao fa indrindrindrindra ny tombo iray ndray ny zanak'Andriamanitra. Alleluia. Dia izao no fijona vavolombelona manao hoe tahiny tompo pastera mivady voninahitro n'Andriamanitra lehibe fa teraka somatsara zany sady tsy nanana nosarotra ny fiterahana ary dia tapavoaka voa normal zany ny zaza sy natao césarienne zany nandidina fa avoaka voa normal sady teraka tsy talohan'ny jour de terme araka ny fangatambavaka izay nataoko taminareo. Alleluia. Tsy teraka talohan'ny DPA zany. Alleluia. Dia mankasitraka be antsika rehetra tamin'ny fitoranam-bavaka dia Jesosy any hamaly fitia anareo. Alleluia. Amen. Dia maro taiza afaka miarahaba ranabavy Suzelle ianareo tao anatin'izay fahazahony taranaka 5 sy fara izay. Eny fijona vavolombelona indray tsika androany andranabavitsika Nambina eto Frantsa. Nafinaritra be fijona vavolombelona androany andranomasy mihitsy moa nijona vavolombelona satria zava-dehibe taminy ty zavatra nitranga tamin'ity ka lavalava kely izy ity somary lavalava kely fa nezahan'ny lofotinina ilay izy rehavana malala. Doary avy hatrany to dia fijona vavolombelona ranabavitsika Nambina isika menakavy. Tany tompo ranabavy Nambina anao ny fitenenana. Alleluia. Miarabantsika rehetra rahavavy Nambina natsiry amboaramela joro vavolombelona aminareo rehetra androany ny ampatsarana nataon'i Jehovah Andriamanitra ampaletra tena lehibe ravana ny joro vavolombelona aminareo tena hoe nanao zavatra ngeza teo amin'ny fianakaviako Jehovah Andriamanitra. Mialatsiny fa tena matohana be anareo izy nandalo problème be ry havan'izay ny rahavaviko ny zanadravaviko lahy kely nisy nitory fa hoe nanolana zazavavy kely izy niara-lalao tamin'ny ankizy izy ankizy vavy kely dia nenjera ilay ankizy vavy kely dia nitotona teo ambony vy dia mangana be ny kipony dia nitorian'ilay ray aman-dren'ilay ankizy vavy izy fa hoe nanolana an'ilay zaza dia nandefa mesazy taty aminazy zokon'ilay zanako ilay zokoko hoe totoa misy problème ozy izy dia hoe fa misy inona dia fandresena ozy izy miakatra polisy fa hoe nanolana mety izy tsy nanao an'ilay izy dia nitomany be any avana voana eno an'izany dia lasa nandohalika firy andro any havana nitomany dia mahatonga Jesosy tena tsy nanaiky tena Jesosy satsanaiky an'izany fa tsy hoe tsy mamakafona hoe movana ianao mba mifiaraka mikatra satria tena raha tena ratsy be zany manona zany fantatrao ny sasiny andren'izany Jesosy malala izay tsy nahita ny marina fa ianao malala marina rehetra Jesosy malala ny zavatra izay nataony izazy io firy andro any havana tena tonga teatony Jesosy isaky miakatra polisy ilay zaza dia mba dia
dia efa mesazy aty amiko foana satria efa kivy efa natahotra tapaloha ny fianakaviany zokony rehetrarehetra efa diso fanao tena fa za nampaherany zare foana hoe tsika tsy maintsy mandresy fa tsika manana marina Jehovah-Andriamanitra nahita marina sady matahotra ilay fianakaviako hoe andoha vola be sy mbola higatra le zaza dia tsika masady tsy mandoha volany tsy migatra fa momba tsika ho Andriamanitra mantsy anazy fa Andriamanitra manala ny zavatra marina izay nisy tany nanolana izy na tsy nanolana dia Andriamanitra manavaka anazy tany dia nandeha tany amin'ny polisy ray havana voalohany tondra-bavaka zany havana lentiko ambavaka daholo na le zanako ny zoko na le polisy na le olona mpitondra dia rehefa nandeha tany amin'ny polisy dia tsy tonga tao le olona mpitondra dia naveron'ny polisy indray mbola tsy tonga ihany le olona mpitondra mbola tsy tonga ihany le olona mpitondra dia mifianakaviako nefa natahotra be daholo na dia nisy an'izany zavatra zany ary dia zany teny andry Jehovah-Andriamanitra ho any ao ambadiko izany rehetrarehetra zany izy mihitsy no hany mahatonga ny zavatra tsy ho tanteraka sady zavatra tsy marina izy va miasa efa nkasihan Jehovah-Andriamanitra daholo any na le olona na le mpitondra satria efa nentiko ambavaka ilay fianakaviana moa zany tena saika hoe anao malifaty endry zareo fa hoe nanao vava tamin'izareo le olona hoe vita aloha izy zany anankiray higatra fa tsy maintsy mbola andrasanay koa le zokony la anankiray dia zay mihitsy hoe ina mahatonga le olona zany tena tahotra be le zokony la dia tena hoe tsy misy an'izany ho atsy aza matahotra zany ao fa tsy ninona anareo zany ho areo tsy havita hininona aminareo fa Jehovah-Andriamanitra ao miaro antsika ninoany zavatra rehetra izay teneko fa Andriamanitra ao miaro antsika zaho ao mitondra-bavaka foana fa tsy maintsy arovan'Andriamanitra tsika tsy maintsy mandresy dia tsy tonga ary havana le olona tsy tonga tena tsona telefona dia tsy tonga dia ina moa izy nareo za mitondra-bavaka Jesosy satria niteneko ilay fianakaviako hoe tsy mahazo mamaly ratsy zany fa aveloha Jehovah-Andriamanitra amaly ratsy amaly anazy satria efa tsy tonga izy teny polisy hoe vita ozy izy efa tsy tonga le olona mitondra anareo afaka madidi le zaza fa averen'ny mianatra nalahelo be moa zany mamako hoe mizanaka efa tapabolana tsy mianatra mama fa hoe nanolana dia efa tsy mianatra tsany dia le polisy tena averen'ny mianatra izy fa vita tsy satria natona telefona le olona rehefa ho any amin'ny tribunal tsy tonga le olona dia za mivavaka foana hoe Jesosy fa namasinao ananatra an'izany olona mitondra satria mivavaka mba hamoratsy anazy fa hivavaka mba nivalozay inao izy nareo tsy tonga le olona satria nahoana nisy mitoroko ny zanako le olona dia tsy tata le olona nisy mitoroko ny zanako le olona dia niakatra tribunal le olona le hiakatra tribunal ny zanako le olona lamato tsy hoe fanao fambazany azareo fa tena malahelo sady famy satria hainareo zany zavatra hoe resaka fahalalana le Madagasikara tena crime be zany tena crime be mihitsy zany tena mialatsiny tena mbola anatin'ny mémotion moya satria voavina ray apelina tany mamako antoany hoe afaka saona tsara ho izy izy fandresina tonga dia nitomany any avanary tonga dia nitsokavolomiala aminareo satria tena tsy afaka teo Andriamanitra nazavana nomboka mivavaka ho an'izany zazany ary avana dia tsapako tena heniko misy feo heniko hoe madikisa ianao fa tsy higatra izy madikisa ianao fa za hiady za hiaro anazy za hijoro eo ankavanana isako mitondra-bavaka amin'ny fandresena dia za mifoana ary havana mivereniko misy fampahirezana mahay mifoatra foana dia le fianakaviana mitaraina ty amiko dia za mitena zareo ao tsisy mpahiry zareo satria efa fatako Andriamanitra mampahiry anahy teny any mahay mifehoatra foana fa zareo ataokeo zareo mbola tsy manana an Jesosy dia tsy mino fa kividia zareo fa zareo fa nahery tena hoe nahery satria zareo miteny angalan'le vola be le ona dia oza tsisy an'izany dia zareo nateneko araha dia enganeka mba ho marina zany enganeka ho zany tokoa toy za hoe
asa miteny an'izany fa tena raisy mihitsy hoe tena zany tena marina mazany dia tena hoe voninahitra man Jesosy ry havana voninahitra man Jesosy satria tena niady izy tena ndraisany niady tena hoe ady tsara tena zavatra tena kiondalana tena sarotra ary tena marina mihitsy ny tenin'Andriamanitra eo amin'ilay tsisy azo alemana ao lalàn'Andriamanitra mamelatrana tambatra eo mason'ny fahavalonao izy dia eo ny hinananao tena marina ry havana tena marina tena isaorako an Jesosy tena isaorako an Jesosy tena misaotra anazy amin'izany zavatra lehibe nataon'izany tena tsy kely ry havana voninahitra man Jesosy ny joroko vavolombelona dia tena mijoroa reto mijoroa fa tena mamaly vavaka Andriamanitra tena mamaly izy na miady sarotra ohatr'izany avana aza miala amin'Andriamanitra reto aza miala amin'ny Jesosy fa tena miady sarotra izany lalaovanay andritra ny firy efa mitapa-bolana ry havana tena hoe misaotra an Jesosy fa tena zavatra kezabelany dia matokisana azy foana afireto no alika reto Jehova hiady ho anao re Jehova na ny fianakaviako ana tena tsy dino hoe afaka fandresena satria ny zavatra tao an-tsaina zareo dia efa hoe higadry fandresena sy andoha vola be ho an'ilay zazavavy kely tena nataon'Andriamanitra vita ho azy tena rava ho azy ary tena hoe mivaly vetivety lasa mipototra any amin'ilay olona indray dia tena hoe isaoran'i Jesosy ry havana dia mankasitraka antsika rehetrarehetra dia tahiny Jesosy Alleluia feno dia feno moa ny fon'ny anabavitsika zay tena tao anatin'le nivalian'le izy mihitsy dia mbola tao anatina fo tena nafana be mihitsy izy voakasika be mihitsy izy tao anatin'izany isaorana daholo aloha na le telo mirahavavy misaotra betsaka andranavavy miaditsika tamin'ny vavaka matsiro nafinaritra be izay nentina nomboana izao fandarana izao dia misaotra betsaka andranavavy Suzaina tamin'ny fijona vavolombelona dia mankasitraka andranavavy Nambina tamin'ny fampaherezana nay tamin'ny alalan'ny fijona vavolombelona misy tantara ohatr'izany tao amin'ny baiboly ohatr'izany nahazo azany raha enareo tsara tantara nisy nitory zany zareo dia avy eo tsy tonga le olona ny antony tsy nahatonga le olona ilay olon'ireo koa re mbola nisy olona hafa nitotry ihany koa ohatra nahazo an'ny Saoly rehefa nanenjika an'i Davida zany Saoly va nanenjika an'i Davida rehefa andeha horotratrany amin'izay Davida dia nisy olona toa hoe avifa misy manafika ny tanàna mainy tanàna dia lasa izy averina namonjy ny tanàna ho lasan'izay ny ratsy rehetra dia arabaina ianao sy ny fianakaviana ranavavy Nambina dia misaotra ny fijona vavolombelona fa mampiseho antsika ny herin'Andriamanitra sy ny fiarovany foana izany sy ny herin'ny vavaka andro antsika hiresaka mombamomba ny ohatrohatran'izany mihitsy zavatra ho resantsika anatin'ny toriteny androany fa dia andaloantsika eno hira ohatrany tirytytsika dia hiditra avy hatrany amin'ny tenin'Andriamanitra izay olona vaovao be mihitsy nitondra tenin'Andriamanitra eto androany mbola tsy hainonareo mihitsy izy ka ao anatin'ity hira ity dia mba mitsatotsatoka kely nareo mpijery hoe iza ireo ankizy ireo ary olona hitanao eto isan'andro zany androany izy vao mba hitondra tenin'Andriamanitra iza ary zany olona zany izay mampafantatra an'izay mahazo tsodrano mahafinaritra be ndao ary tany tomparintsika eno hiritsika dia amin'ity hira itsika to dia hiditra avy hatrany amin'ny tenin'Andriamanitra dia totsika tira mahafinaritra be te aloha raniko ianao amen Child
atsika an'Andriamanitra izany hiri izany a mahafinaritra foana iny hiri iny ny ondra latozy tato an-trano iny ihany keo dia mba tonga atao poka hoe tena dia ho atao indray iny hiri iny. Alleloia. Eny ary hiditra amin'ny ten'Andriamanitra ary tsika amin'ity androany ity. Anankitelo na hitako namarina teo izy no iteoriteny androany a dia tsy izy zany a fa Ranabavy Kodaleonia dia Lina dia Jonatana no namarina teo fa dia Ranabavy Andoandria no hitondra antsika ten'Andriamanitra androany. Voalohany izy hitondra ten'Andriamanitra androany a dia marina mihitsy teny mampino hoe manitsika antsika anareo rehetra izay voalaza. Misy anaranareo zao efa etretin'ny olona foana nareo foana nitoriteny dia tokony efa miainga amin'izay zany nareo a mitoriteny. Tsodrano mahafinaritra be a omena n'izy telo manada sa izy koa ny teny teo hoe izay nahita rehetrarehetra hoe iando andry teo dia tsofina rano nareo tsodrano nomeny Jakoba ny Josefa nomena nareo androany. Genesisy 5:7 andininy 2:20 omenany izy telo menada amin'ity androany ity. Misy miteny hoe marizo rehefa marizo kosa ngefa mpitory teny ozy hoe olona mbola voandroany mihitsy izy vao hitory teny. Ao ary Genesisy 49:22 Josefa dia sampana mahavokatra, eny sampana mahavokatra eo anilan-doharano. Ratsany mananika mihoatra ny fefy zany izy telo menada. Nampahory azy ny mpitifitra dia nitifitra azy sy nanenjika azy kanefa mateza hery ny tsipikany ary mailamailaka ny sandry tanany avy amin'ny tanan'ilay maherin'i Jakoba dia avy amin'ny mpiandry izay vatolampin'i Israely. Avy amin'ny Andriamanitra ny rainao ka izy hamonjy anao, avy amin'ny tsoto ka izy no hitanao. Dia fitahiana avy amin'ny lanitra ny ambony sy fitahiana avy amin'ny lalina izay mamitsaka ao ambany ary fitahiana avy amin'ny nono sy ny kibo. Ny tsodrano ny rainao dia mihoatra noho ny avoana mandrakizay sy ny zavatra mahafinaritra amin'ny tendrombohitra fahagola hoe eo andohan'i Josefa zany dia eo an-tampon-dohan'ilay nalaza tamin'ny rahalahiny ho anareo telo menada izay tsodrano izay raiso fa tena tanteraka aminareo. Hitanareo ny tsodrano raiso tena mifonareo sy amin'ny finoana. Zany efa misy mitsodrano tena raisiko tena amin'ny amainina mihitsy satria maninona ireny tsodrano ireny tena tanteraka ireny. Efa teneko anareo teto fa nisy an'ilay olona name an'ilay sariny menakavy kely tamin'ny faharoa taona sa fa telo taona ny Ankiradio fahatelo taona rehefa Mataranandro iny dia niteny tsodrano teto fa nitomany iny olona iny dia efa mesazy ny teny hoe tahateraka tamiko daholo ilay izy pastera ilay tsodrano. Dia hitanareo ny tsodrano tena zava-mahery ange ny tsodrano tsara be mihitsy ny tsodrano. Dia tahin'ny tompany ianareo mahereza foana isika menakavy. Ndao tsika to dia avy hatrany tonga dia hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra izay hoentiny ranabavintsika Andoandritsika amin'ity androany ity. Dia mino finaritra ary nareo dia rehefa vita ny toroteniny dia miverina eto indray za mamberabelatra ny tenin'Andriamanitra. Tahin'ny tompo ranabavy Andoandria hanao avy hatrany ary ny fitenenana filazan-draharaha kely amin'ny lazainao amin'ny groupe moa izay filazan-draharaha zay rehefa tsy dia mahakasika antsika rehetrarehetra fa nareo amin'ny groupe kosa mampatsiahy anahy misy zavatra tiako lazainareo zavatra ataontsika amin'ny sabata ho avy izao. Ndao ary Andoandria hanao ny fitenenana tahin'ny tompo. Tahin'i Jesosy daholo tsika menakavy io ampanetretena lehibe ary voninahitra Andriamanitra irery ihany no izarako amintsika ity afatra ny tenin'Andriamanitra ity. Izany dia ho hitantsika ato amin'ny Hebreo 10:1-3. Rehefa hitantsika izany dia ovakitsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Fa tokony hanana faharetana ianareo mba ahazonareo ny teny fampiasana rehefa vitanareo ny sitrapon'Andriamanitra. Voalohany indrindra ry havako malala dia mila hita iny amintsika mandrakariva Jesosy Kristy amin'ny fiainantsika manontolo
ary tokony hanao ny sitrapony isan'andro isan'andro isika. Fa misy mantsy ry havana ny olona dia tsy mahay mampiaraka ny fiainana andavanandro sy ny fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy. Dia rehefa andavanandro dia hafa mahitsy ny fiainana, manao ny fiainana izao toy izao, fa rehefa sabata na alahady ihany vao misy idiran'i Jesosy Kristy ary mandeha mivavaka any am-piangonana, tsy ry havako malala fa mila haintsika ny mampiaraka sy miaina isan'andro miaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra mba ho velona tiam-pontsika isan'andro Jesosy Kristy. Izany hoe mila zato isan-jato ho an'i Jesosy Kristy ny fiainantsika manontolo amin'ny toerana rehetra, amin'ny fotoana rehetra, tokony ho hita taratra eny amintsika mihitsy izany Jesosy Kristy izany. Na ry havana tsy misy mahitsy, tsy misy an'i Jesosy Kristy, fa Andriamanitra tsy azo atao an'izany mahitsy. Jerentsika kely ato amin'ny Apokalipsy 3:15-10 ka hatramin'ny 19. Rehefa hitantsika izany dia ho vakiantsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Fantaro ny asanao fa tsy mangatsiaka na mafana ianao. Aleo mangatsiaka na ho mafana ianao, fa satria matimaty ianao ka tsy mafana na mangatsiaka dia efa alohan'ny vavako ianao. Mahazana be ry havako malaza izany alohan'ny vavan'Andriamanitra izany. Tena raharaha manaraka ny arabe araka ny fiteny mahitsy. Aleo foana ry havana mafana foana ao amin'ny Jesosy Kristy mba tena hoe aharitra ho amin'ny mandrakariva. Ary faharoa manaraka izany dia mila maharitra hatramin'ny farantsika amin'ny fanarahana an'i Jesosy Kristy. Izany hoe tsy mafana am-boalohany fotsiny, fa mila maharitra hatramin'ny farany, mila mafana hatramin'ny farany. Arak'ilay fiteny tsy toy n'ilay arak'ilay fiteny hoe toy ny afon-jojoro ka miredareda am-boalohany fotsiny. Mila maharitra hatramin'ny farany mandramaty isika amin'ny fanomponan'i Jesosy Kristy mba azontsika ny famonjena. Ohatra kely raisitsika amin'izany dia hoe toy ny mpiazakazaka ka tsy maintsy atao izay hatongavana amin'ny arive, fa tsy hoe miazakazaka tsy misy tanjona fotsiny. Miaraka amin'ny Jesosy Kristy ry havana dia aina ny fetra. Ka mampahery antsika mba tena hoe aharitra ho amin'ny Jesosy Kristy mandrakariva. Fahatelo dia mila manana faharetana sy mandeha araka ny sitrapon'Andriamanitra isika mba hahatonga tanteraka ny teny fikasàn'Andriamanitra. Raha misy vavaka nangatantsika tamin'Andriamanitra ka tsy mbola tanteraka dia mandiny tena aloha ry havako any. Sao dia mbola tsy nahavita ny sitrapon'Andriamanitra isika, ka izany no tsy mbola mampivala ny vavakantsika. Ka mila miova mandeha araka ny sitrapon'Andriamanitra isan'andro isan'andro. Dia araka ity tenin'Andriamanitra hitantsika ato amin'ny Isaia 7:15-2. Fa ny helokareo no hevitra mampisaraka anareo amin'Andriamanitra reo, ary ny fahotanareo no mampiafina ny tavany aminareo ka tsy miaino izy. Tsy tokony ho kivy mihitsy tsika, fa indraindray tokoa ry havana dia aviran'Andriamanitra iseho ireny fitsapana ireny mba hanamafisany antsika ka hananantsika faharetana ao amin'ny Jesosy Kristy. Ohatra hoe
tondram-bavaka nireo zanatsika vaditsika mpiara-miasa amintsika sy ny sisa tiatsika io dia mila maharitra isika tondram-bavaka azy ireny fa Andriamanitra dia manana fotoanany rehefa vitatsika ny sitrapon'Andriamanitra. Dia mila manantena foantsika ry havana malala fa Andriamanitra dia Andriamanitra mamaly vavaka rehefa mandeha araka ny sitrapony isan'andro isika ry havana ka tena hoe manao an'izay mahafaly azy ka hitatsika atao amin'ny Jaona 9:20 andiny 4:20. Rehefa hitatsika dia iarahantsika mamaky amin'ny anaran'i Jesosy. Mandraka ankehitriny dia tsy mbola mangataka na inona tamin'ny anaram-pianareo, mangatà dia azo ianareo mba hatanteraka ny fifalianareo. Feny ry havako malala dia tokony hanao ny sitrapon'Andriamanitra mandrakariva isika amin'ny fiainantsika manontolo, amin'ny herintsika manontolo, ary mila maharitra hatramin'ny farany amin'ny fanomponan'i Jesosy Kristy. Indrindra mila manana faharetana amin'ny fiarahana aminy mba ahazontsika ny teny fikasany. Aleluia, amen. Aleluia. Isaorantsika n'Andriamanitra mankasitraka indrindra-dranam-bavintsika Andoandry tao anatin'izay toriteny voalohany. Ahoana fahitanareo azy? Sy hitanareo hoe voalohany dia efa nahafinaritra. Aleluia. Ho lasa lavitra ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Raha izany ny toriteninao voalohany dia efa azo atseretiny ny faharoa sy ny fahatelo sy ny aoriana rehetrarehetra. Dia efa tafiditra anatin'ny listany manao toriteny ianao zao dia sao sady dia efa mimanany amin'ny afaka iray volana mahery satria ho andray ianao vao hitory satria efa maro ny ankizy nareo ato amin'ny groupe izay maharesy no toriteny. Mankasitraka tombozitra amin'ny tombo fahasoavana dia Andriamanitra manankiray-pahasoavana mahary fidianao. Aleluia. Io ny saotranao very Sirina zokinao. Ranavavy Sirina no nandresy lahatra ny ranavavintsika Andoandry teo hanao batisa. Aleluia. Zanak'ondry kelin'ny ranavavy Sirina zany izy iny mpianatra kelin'ny ranavavy Sirina. Isaorana azy zany, isaorana azy ny fanatanterahana zany asan'Andriamanitra zany. Dia mahereza misaotra rehetra koa mankasitraka anazy fa afaka sitramin'ny taonareo ireny dia mampahery an'ireo ankiziny foana mbola androso bebe kokoa anao ny tsaratsara kokoa. Haleluia. Saotra betsaka. Hebreo 10:4-30. Za kosa amaky ny 5:30 hatramin'ny 7:30 no vakiako manontolo. Haleluia. Hebreo 10:4-30 no vakin-dranavavy Andoandry fa ny avakiko manomboka amin'ny 5:30 ka hatramin'ny 7:30 vaky zao amin'ny anaran'i Jesosy. Koa aza manary ny fahasahinareo izay misy valiny lehibe fa tokony hanana faharetanareo mba azahoanareo izay lazain'ny teny fikasana rehefa vitanareo sitrapon'Andriamanitra. Raha teny Baiboly teny frantsay no vakina amin'io dia tsotra be manao hoe tokony hanana faharetana nareo dia ataovy ny sitrapon'Andriamanitra dia ho azonareo izay nampanantenan'Andriamanitra ho anareo. Izay ny hevitro io. Averiko ny tena hevitro teny izao hoe manana faharetana ataovy ny sitrapon'Andriamanitra dia ho azonao izay nampanantenan'Andriamanitra anao. Aleluia. 5:30 fa rehefa afaka kelikely dia ho tonga ilay ho avy fa tsy taridretra. Ary ny olon-komanina dia ho velon'ny finoana fa raha memotra izy dia tsy sitraky ny fanahiko. Fa isika tsy mba naman'izay memotra ho amin'ny fahaverezana fa naman'izay mino ho amin'ny famonjena ny fanahy. Aleluia. Amen. Vola ten'Andriamanitra manao hoe aza manary ny fahasahinareo
izay misy valiny lehibe. Ny zavatra izay ataontsika ao an'Andriamanitra, mila fasahiana daholo ny zavatra ataontsika ao amin'Andriamanitra, satria ao amin'Andriamanitra no miasa ilay tena atao hoe finoana. Dia ny zavatra rehetra izay ataontsika izany ao an'Andriamanitra dia finoana daholo no miasa ao, ilay avana malala. Finoana izany dia fanoana ny zavatra tsy hita. Dia mila fasahiana, na dia ny mino io indray avana hoe mino aho fa sarotra mino ahy io. Ary mila faharetana ihany koa ny miaraka amin'Andriamanitra. Ny tena Andriamanitra amin'ny Hebreo, angeo atytsika Hebreo 9 ambadika aloha fotsiny, Hebreo 9:5-10. Hoy ny tena Andriamanitra: Hebreo 9:5-7 ngebaka itsika. Hebreo 9:5-7 fa Andriamanitra no teny fikasana tamin'ny Abrahama, ary satria tsy nisy lehibe noho ny tenany izay azony anianana dia nianina tamin'ny tenany izy, ka nanao hoe hitahanao tokoa ary hamaro dia hamaro anao. Ary araka izany, rehefa naharitra tsara Abrahama dia nahazo ny teny fikasana. Inona moa ilay naharitra? Naharitra zany dia niandry. Naharitra zany ny atao olona maharitra dia eo foana izy niandry. Ary anisan'ny olona tena naharitra i Abrahama. Teny fikasana tonga meloa 520 taona meloa. 520 taona. Azo lazaina ho tena naharitra kosa aloha izy Abrahama. Hoe misy zavatra ampiandrasana anao dia afaka 520 taona iny vao tonga. Rariny raha ny sahany Abrahama, satria na zavatra nitranga talohan'io nianina tamin'ny tenany Andriamanitra. Tsika zao rehefa mianina dia eo anatrehan'Andriamanitra iozonako amin'ny taranako faramandimby mihitsy ohatra. Fa Andriamanitra tsisy lehibe noho izy dia ny tenany mihitsy no nianina amin'ny anarako fa tena hitanao sy hamaro anao ny taranako. Tena niandrasany Abrahama na 520 taona satria nahoana? Efa Jehova mihitsy mianina amin'ny tenany. Zany na mbola 530 taona koa na mbola 50 taona dia tena tsy maintsy tanteraka io. Ry havana, tokony hanana faharetana nareo mba haninona? Mba hazahoanareo izay lazainy miteny fikasana roviny rehefa vitanareo sitrapon'Andriamanitra. Zao zany ny dingana. Misy teny fikasana tenenina antsika dia maharitra miandry an'iny tsika, fa ao anatin'izay fiandrasana an'iny izay maninona tsika? Manao ny sitrapon'Andriamanitra. Fidina amin'ny fanaovana sitrapon'Andriamanitra zany. Ry havako malalako, fidina amin'ny fanaovana sitrapon'Andriamanitra ho aho. Ny fahatongavan'ny teny fikasana. Teny fikasana zany dia promesse. Teny fikasana zany dia reny teny tenen'Andriamanitra rehetrarehetra reny. Alleloia. Ary ny teny fikasana ao amin'ny Baiboly dia tsy voatanisa. Alleloia. Ho ten'Andriamanitra hoe asy misy ten'Andriamanitra jerentsika izay. Misy ten'Andriamanitra izay jerentsika vetivety. Andriamanitra miteny fikasana be dia be, miteny fampanantenana be dia be. Reny zavatra retretreny dia tsy niteny tenen'Andriamanitra. Zao izy niteny Isaia, misy ijery Isaia 5:10.
Isaia 5:20. Andriamanitra tsy miteniteny foana na hoe olona sanatria mamitoka ka miteny zavatra be dehibe nefa tsy ho tanteraka. Haintsika tsara zany promesse d'ivrogne zany. Haintsika tsara zany hoe promesse fampanantenan'olona mamy rehefa mamy fampanantenainy daholo ny zavatra rehetra rehetra. Andriamanitra tsy mamy. Isaia 5:20 dia ho tahaka izany koa ny teniko. Rehefa kitsika 10 toy ny ranonorina sy ny oram-panala milatsaka avy any an-danitra ka tsy miverina any na tsy efa navotony tany ka nampaniry sy nampavokatra azy mba hahatonga vo ho an'ny mpamafy sy hanina ho an'ny mpihinana, dia ho tahaka izany koa ny teny izay aloky ny vavako, tsy hiverina amiko foana izy raha tsy efa matanteraka izay sitrako ary ambinina amin'izay mpandehanako azy. Misy teny zany tenen'Andriamanitra. Dia ireny teny ireny miverina any aminy ireny avy eo. Ny teny sy ny fampanantenana rehetra ataon'Andriamanitra zany, ny teny fikasana rehefa n'Andriamanitra zany, miverina any aminy ihany ireny avy eo. Fa inona amin'ny fotoana inona ireny miverina any aminy? Efa tanteraka tamin'ilay olona izay nandray anazy. Tsy verivery-maina zany ireny. Halleloia. Fa izay tenenin'Andriamanitra dia tsy avela miverina any aminy raha tsy natanteraka an'iny tamin'izy, tamin'ilay olona izay nitenenana iny. Fa mahatonga an'iny tsy tanteraka dia miverina any amin'Andriamanitra ihany. Tsy nanam-paharetana ilay olona nandray azy. Nefa ny tenin'Andriamanitra dia tena miteny mihitsy ao amin'ny Korintianina faharoa. Korintianina faharoa jerentsika. Korintianina faharoa toko voalohany 20. Hoy ny tenin'Andriamanitra hoe fa nafiry ny teny fikasan'Andriamanitra dia ao aminy ny eny ary ao amin'ny alalany koa ny amenina ho voninahitr'Andriamanitra amin'ny ataonay. Nafiry na 100 ny teny fikasan'Andriamanitra tonga amin'ny fiainanao dia zao no tadidio. Ao aminy ny eny ary amin'ny alalany ny amainina, zany hoe tanteraka. Tsisy tsy tanteraka. Hoy ny tenin'Andriamanitra ny amin'ny Baiboly ihany rehefa tonga tao amin'ny tany Kanana ny zanak'Israely dia voalaza ny tenin'Andriamanitra hoe ary tsy nisy tsy tanteraka izay rehetra nampanantenan'Andriamanitra ny zanak'Israely na dia ray monja azy. Halleloia. Ny tsy mahatanteraka izy zavatra tokana ray ihany. Ilay olona tsy manao sitrapon'Andriamanitra, ilay olona nandray teny fikasana zany, tsy nanao sitrapon'Andriamanitra ary tsy nanam-paharetana. Misy olona mieritreritra hoe azo an'ilay izy vao manao sitrapon'Andriamanitra. Betsaka tsika no miteny hoe za Andriamanitra raha tafavoaka amin'izao zavatra ataony amin'izao antoko izao tsisy hoso-toaka intsony aho. Zany hoe dikan'izany dia zao zany aloha Andriamanitra dia mbola hosotroko foana ny toaka fa aza atao tonga iny valom-bavaka. Raha tianao tsisy hoso-toaka intsony eo dia atao valom-bavaka. Za taloha dia ohatr'izany. Rehefa manao vavaka tsy dipahatra manao an'izay tany amin'ny fiangonana isy anay taloha. Manana fiangonan'ny razana zany zay, fiangonan'ny fianakaviana hatramin'izay. Dia mba somary niala tao zany dia za dia mba any fifohazam-panahy. Vavaka isaky ny larobia hariva dia lahady moa any amin'ny fiangonana Mahazatra fa ny larobia hariva atao amin'ilay iray. Dia amin'ilay larobia hariva io misy fangataham-bavaka izay, misy asa sy fampaherezana. Dia raha vita ny fotoam-bavaka dia rehefa mba misy problème iny dia milahatra eo amin'ilay asa sy fampaherezana dia mitrary tanana. Mitrary tanana. Dia za rehefa mivavaka taloha dia ampitambazaniko kely mihitsy Andriamanitra, za Andriamanitra raha ataonao milamina ty zavatra ty dia izy zavatra ao atolotra an'Andriamanitra dia tsy voakasikara intsony aho, dia tsy hoso-toaka intsony aho, dia tsy hanao an'izao intsony aho. Haiko tsy izay ny lalànany. Ny lalànany dia zao ataonao aloha ny sitrapon'Andriamanitra, mbola tsy azonao ilay zavatra.
ataonao aloha sitrapon'Andriamanitra dia miandry ianao ary maharitra ianao. Zay zany ny lalana sy ny fanafody. Misy zavatra tianao azo amin'Andriamanitra, atao fotsiny aloha ny sitrapony. Dia fantaro fa nafiry teny fikasana nomen'Andriamanitra anao, mbola ho atsangako indray ianao, ho tahiko indray ianao. Ataoko tena tsy tanàna olotrona fa tena ataoko tanàna lasa tanàna be maresaka indray ny fiainanao. Dia ho tanteraka iny zay rehefa vavaka tena tao anatina fahantrana. Elaela indray zay tsy nitantarany fiainany taloha fa hitantaranao. Potika tanteraka ny fiainany mivady tamin'izany. Ary rehefa potika tanteraka dia andeha nivavaka. Efa tsy any amin'ilay mivavaka manao tsidipahatra intsony, efa niova fandroany indray. Tsy any amin'ilay fiangonany lehibe any fianakaviana, efa tsy ato amin'ilay somary ohatran'ny fifohazam-panina rendremana intsony. Ny tenako ny tenako fa tsy ilay fiangonana, tsy manaratsy fiangonana fa ny tenako. Satria ianao zany naiza naiza koa toerana misy anao, na fiangonana mirehitra na tsy mirehitra, misy anao rehefa ianao tsy mirehitra dia matory foana ianao. Dia tany amin'ilay iray amin'izay hiditra amin'izao ohatran'izao fivavahana hitanareo anay, hitarianay ianareo izao. Fa teny fikasana zany vao niditra fotsiny. Sans problème ko antsalepany problème zao ny teneniny. Iverina amin'ny ny fiainanareo io. Teny fikasana nge zany. Mbola hitsangana indray ny fiainanareo. Teny fikasana zany. Mbola hody ho feno hoe indray ny vavanareo. Teny fikasana zany. Dia tena niandry a. Dia tena niandry a. Ary rehefa niandry dia naharitra kosa aloha. 3 volana. So iaho fa tsy 5 taona fa raha 5 taona. Asa zay na azo antoka fa tsy naharitra. Afantatr'Andriamanitra ny tokony ho haritra. Fa tao anatin'ny 3 volana vao hoe mafy ny ady. Vao hoe mafy ny ady. Nanomboka ny vavaka fa vao hoe mafy ny ady. Ary eo daholo mararaka ny ankabetsahan'ny olona izay tonga hivavaka. Vavaka ianao, misy zavatra tenainao, fa vao hoe mifanohatra amin'izay zavatra aminao, vao hoe mafy ny ady. Problème na vola ny idiranao, vao manomboka mivavaka ianao, vao ohatra mafy noho teo aloha indray. Fa misy zavatra tsapanao kosa nefa aloha ny anatiny any a. Dia tonga aminao ny teny fikasana ho afaka io. Ho tahian'Andriamanitra ianareo. Hisy lalam-pitahiana hisokatra eo. Dia miandry. Inona moa ny azo atao? Miandry. Ao anatin'ny ianao miandry iny tsy matory. Fa eo ianao no manao ny sitrapon'Andriamanitra. Eo ianao ravana no manao ny sitrapon'Andriamanitra. Ao anatin'ny fotoana fiandrasanao io zany araka ilay tenin'ny Hébreu teo a. Sao dia adinitsika ilay Hébreu teo. Dia anaky vakiana ilay Hébreu. Tokony hanana faharetanareo mba ahazahoanareo izay lazain'ny teny fikasana rehefa vitanareo sitrapon'Andriamanitra. Amin'ny fotoana vitanao sitrapon'Andriamanitra dia milamina fotsiny aloha ianao. Milamina miandry. Nanomboka ny fafy tamin'ny fiainana mivady ny teny fikasana fa mbola tsisy ninona tamin'izany. Volana martsa nanomboka ny vavaka. Nanomboka mihaino toriteny, teo anaty toriteny tena miraratra araka ny teny fikasana. Fa mbola tsisy ninona nidona tetỳ amin'ny fiainanay aloha. Ny zavatra rehetra metomboka amin'ny teny ry havana malala. Mialohan'ny hatsapanao zavatra, teny aloha ny angano io. Ity baiboly ity, ry havako malalako. Ity baiboly ity
dia loharano-tsoa ary tsy misy arena mihoatra an'io anatin'ny tokantranonao za tena miteny anao satria amin'ny alalan'io teny fikasana rehetrarehetra ao io no mandravitra ny fiainantsika. Amen. Io no mandravitra ny fiainantsika fa miandro fotsiny alohantsika. Boatin-drakitra ngeza be io a. Boatin-drakitra ty baibolitsika ty boatin-drakitra. Alleluia. Boatin-drakitra tena feno arena fa miandro ny amoahana azy, miandro ny voany, miandro ny amakina azy. Ary io boatin-drakitra anao io efa feno io a, feno teny fikasana io a, miandro ny voany io sisy ianao, miandro ny posany poany io sisy ianao. Fa eo anao le mila faharetana. Ary betsaka ny tonga eo tsy nanam-paharetana. Dia hoy ny ten'Andriamanitra, dia ny hemotra. Andriamanitra ngerevana teo amin'ny andininy fafito amin'ny telopolo tamin'ilay Hebreo toko fahafolo teo hoe rehefa afaka kelikely ozy izy, zany hoe tsy hoe rehefa afaka ela be fa rehefa afaka kelikely dia ho tonga ilay ho avy. Dia tonga ilay ho avy. Zany hoe na le ho avy io ary angerevana dia efa teny fikasana. Ao ambadiky ny teny fikasana angerevana Jesosy le ho avy ao amin'ny fiainanao e. Zany hoe efa anatin'ny teny fikasana fa ho avy le ho avy. Afaka kelikely. Le ao anatin'le fotoana kelikely io zany ianao a, inona tokony ataonao? Manao sitrapon'Andriamanitra. Fa tsy makeny amin'ny bary. Na mandeha manao zavatra araka ny teny nanabavy Androandry teo. Be dia be nila tsy vonina hividy. Fa za tena teneniko anao ny valim-bavaka dia vidiana amin'ny fanaovana sitrapon'Andriamanitra. Vidiana ho a. Betsaka amintsika tsy vonina ny hividy nefa te hahazo. Fa vidiana tompoko. Vidiana amin'ny fanaovana sitrapon'Andriamanitra. Ny teny fikasana, ny fataterahany teny fikasana amin'ny fiainantsika. Iza moa tsy dia azo izay nampanantenan'Andriamanitra raha. Samy te azo daholo. Fa rehefa tonga izy ny vidy dia tsisy samy vidy. Fa vidiana. Alleluia. No tena vatra hoe Abrahama dia naharitra dia tonga tamin'ny teny fikasana satria naharitra. 5 taona ho any teneniko anao. Rehefa nampahirezina izay tamin'izany dia izao. Olona maromaro izay ilay nety nambavaka teo. Fa misy ny lasa miloha tsy naharitra an'izany. Aiza ihany, nandeha ny herinandro, nanao fivadikana, aiza ny herinandro mbola tsisy mipoaka. Nandeha ny harim-bavaka mbola tsisy ninina. Ozy ny tsy mandaitra ilay tsy efikasy ilay vavaka ozy ny olona. Fa izay mivady tsy nanatsafidy ho aiza intsony moa dia niandry. Ary tena tsy maintsy niandry teo. Fa soa ihany fa niandry. Fa mafy ny nandalo an'izany 3 volana. Mars, avril, mai, juin. Eo amin'ny 20 mars teo izay 17 mars teo izay nanomboka ny vavaka. Tanomboka tandrana sabata 22 juin vao nipoaka izany valim-bavaka izany. Tena hoe tena nisy lanitra misokatra. Tena nanomboka niraraka ny teny fikasana mandraiky tiny androany. Mandraiky izao tsika amin'ny teny izao. Teneniko anao izany. Miaina teny fikasana nge tsika io avany. Manino ianao tsy mety manana faharetana. Sika rehetrarehetra io a. Hoy Paoly ny amin'ny Galatiana 4:4. Isika dia zanaky ny teny fikasana tahaka ny Isaka. Ankajanao ny amin'ny Baiboly any Galatiana 4:5-6. Isika ao sisy Paoly dia zanaky ny teny fikasana tahaka ny Isaka. Isaka dia zanaky ny teny fikasana. Tsy nisy Isaka raha tsy nisy ny teny fikasana. Tsy teo Isaka raha tsy naharitra tamin'ny teny fikasana, niandry teny fikasana Abrahama teo mpanaovana sitrapon'Andriamanitra ravana. Andaontsika hianao sitrapon'Andriamanitra
mbola tsy tonga ao amin'ny tanjo nirina ve ianao andaonao ny sitrapon'andriamanitra fa tsy maintsy tonga io mbola tsy afatrosa ve anao andao anao ny sitrapon'andriamanitra fa tsy maintsy afaka io mbola tsy sitrana ve anao andao anao ny sitrapon'andriamanitra fa ny teny fikasana efa navotsitra ho anao halleloia teny fikasana efa navotsitra ho anao teny fikasan'andriamanitra kerava natsoan'ny zanak'Israely reny asany apôstoly toko faharoa andiny fasivy amby telopolo mba mareo anaty baibolinao zafady asany apôstoly toko faharoa andiny fasivy amby telopolo hoy ten'andriamanitra manao hoe fa ny teny fikasana dia ho anareo sy ny zanakareo ary ho an'izay rehetra lavitra niza atsony Jehovah Andriamanitsika anantona azy zasinao nke tafiditra anatin'izany ho aniza ny teny fikasana atsika misy olona miandry zavatra tsy nafarana misy olona miandry zavatra tsy fantany fa tsika miandry zavatra fantatra teny nampanantenana antsika no lasantsika ary ny Andriamanitsika no niteny tamintsika mba hiandry dia fantatsika io Andriamanitsika tsy mba mandainga io halleloia nafiry ny teny fikasana dia ao aminy eny ary amin'ny alalany ny amainina ozy ny Korintianina faharoa toko voalohany ka teny toko voalohany andiny faharoapolo halleloia raha olona ao amin'ny apokalipsy toko fahatelo andiny fadimy amby folo sy fahinina amby folo zany vakindrana pavy andoandry teo ny amin'ny olona matimaty tsy mafana tsy mangatsika dia mety ampaleliana mety miandro tsy misy miandro zavatra tsy misy fa itsika ravana raha anao sitrapon'Andriamanitra ianao dia mampahery anao ary mampiteny aminao fa miandry zavatra ho avy ianao ho le tenin'Andriamanitra hoe ho avy le ho avy alleluia efa ndalana le ho avy na efa afaka kelikely dia ho tonga ilay ho avy fa tsy hitarehitrehitra naharitra zao Josefa zao fa ny tena marina ny tantaran'i Josefa fa ela ny voasoratra efa nampahitana tamin'ny nofy fa ny olona no misalasala efa nampahitana tamin'ny nofy ngeravana ny film efa nandeha ny tantaran'i Josefa efa hita tao anaty nofy fa nampahitana ny ho avy dia naharitra fotsiny izy nanao sitrapon'Andriamanitra i Josefa raha nalay mpanany araka tamin'le vehivavy vadin'le mpanan-karena raha nalay mpanahy tsy naharitra an'Andriamanitra very ny teny fikasana ny farafamboniny taminy jombilo manambady mama sosy dia tsy izy zany fa vadin'ny Potifa teo ny farany ambony ary vetivety ary dia teo mety voakapanidina teo fa no ny fanaovany sitrapon'Andriamanitra tsy mbola teo ny valom-bavaka fa naharitra izy nanana faharetana izy tena nao sitrapon'Andriamanitra izy dia azo ny fampanantenana sy namparitana azy tao anaty nofy hoe ny ralahano rehetra iondrika na ny masoandro ndray aman-dreninao ny kitana ambony ny masoandro sy ny volana ary ekohaka eo anatrehanao dia tanteraka izany ny nahatanteraka an'izany dia ny fanaovan'i Josefa ny sitrapon'Andriamanitra niaritra na dia teo aza ny fakapanahy ry havana firy ny teny fikasana efa mba tsaronao tonga teo amin'ny fiainanao ozy hoe mbola tsy misy tanteraka mihitsy na dia ray ary dia ataova sitrapon'Andriamanitra fa tsy Andriamanitra mandainga io Andriamanitra tsy Andriamanitra mandainga io ry havana malany ianao fanantenana halleloia fa zay rehetra ny tenen'Andriamanitra dia ho atao eo amin'ny fiainanao etretinao raha mifaratampony amin'ny teny fikasana nomen'Andriamanitra tsika dia zay ho ten'Andriamanitra ny Jaona voalohany amara-parana antsika azy Jaona voalohany toko faharoa andiny fadimy amby roapolo anao ny ten'Andriamanitra ary izao ny teny fikasana zay nataony tamintsika dia fiainana mandrakizay fiainana mandrakizay izany ny teny fikasana fahalatapony fa nomen'Andriamanitra antsika izany
dia ny lanitra fiainana mandrakizay hoe rehefa nanomeny antsika dia ny zavatra koatrany tokony ahiahintsika za matahotra izany ianao miaraka amin'Andriamanitra fa ny tsara sy ny soa rehetrarehetra mihitsy dia vonina omeny ianao fa ianao mila manam-paharetana dia ianao mila matoky hoe tsy olombelona nampanantena fa Jehovah Andriamanitra. Hotahiny tompany antsika menakavy fataro fanafirina firy ny teny fikasana dia tsy maintsy ho tanteran'Andriamanitra eo amintsika ireny fa isika mila manam-paharetana. Tanatin'izany telo volana nendrasany mivady zany tsy natoritory izay na dia mbola tsy tonga aza ny vola mbola boka ny trosa fa nianatra nanao an'izany alim-bavaka izany. Mbola manomboka anao amin'ny telefônina ihany ny tompotrosa fa nanomboka niditra tamin'izany vatikanina izany. Izany hoe naninona nanao sitrapon'Andriamanitra tandrina sabata sy ny sisa teo ampiandrasana inona teo ampiandrasana ilay valim-bavaka. Ry havako malalako, misy zavatra tsy ampy eo amin'ny fiainantsika, misy zavatra tsy ampy eo amin'ny fiainantsika dia ny faharetana sy ny fanaovana ny sitrapon'Andriamanitra dia mahatomomboka very fotsiny. Iny le teny fikasana mitady ianao lasa izy sady tsy naharitra ianao no tsy nao sitrapon'Andriamanitra nefa iny le teny fikasana efa maniditsidina mitady an'ny rado rakoto salama Kodanela artisanay teo Madagasikara. Mitady atsika ny teny fikasana ry havana fa tsika tsy hita noho ny tsy faharetantsika sy ny tsy fanaovantsika sitrapon'Andriamanitra. Zao foana ny teniko aminareo ireo rehefa ohatra nareo ohatra misy aminareo ohatra mangadabavaka dia aveo manao zavatra tsy mety hitanay eo Facebook hoe zao fotsiny teneniko anareo oranabavy na oralahy ino ny ty ataonao tsy hika miandro valim-bavaka olona miandro valim-bavaka izany ry havana malala dia olona tena tokony olona tena hoe ao mpanaovana sitrapon'Andriamanitra fa tsy mihikidaladala ozy foana hoe oranabavy ino ny ty ataonao olona miandro valim-bavaka ange ianao miandro valim-bavaka ianao dia tsy mety aminao hoe ny miandry an'Andriamanitra amin'ny fanaovana ny sitrapony. Amin'ny anarany Jesosy Andriamanitra tsy hamellerery anao ela be izany, tsy hampiandry anao ela satria tena Andriamanitra dia miteny manao hoe rehefa afaka kelikely ange dia ho avy le ho tonga dia tonga le ho avy fa tsy tarehetrehitra. Aza memotra tsika tsy naman'izay memotra. Ny memotra dia zao taona androsa ny afonjozoro izy ranabavy Antoandry fa ny andreny ny fahitako azy le afona ino testy afona volontsapin vetivety kely fa aveo tsy hita. Aza mirehatra kelikely dia aveo tsy hita izany ianao fa andao hirehatra sika andao hiandry an'Andriamanitra andao hiandry ny teny fikasana miandry teny fikasana toa miravana na ny mpanota ary fa tsy mety tonga ny mpanota ny fidéclenchena-n'io izany dia tsisy afa-tsy ho fanaovanao sitrapon'Andriamanitra dia ny faharetanao. Misy raha nolisy izay manao hoe mivavaha dia minoa dia manana finoana dia miantsoa mafy dia aza matahotra dia minoa dia miandrasa sisa. Halleluia. Dia minoa dia miandrasa. Amen. Aza manaraka fahasahinareo izay misy valiny lehibe fa tokony hanana faharetana nareo mba azahoanareo izay lazain'ny teny fikasana rehefa vitanareo sitrapon'Andriamanitra. Rehefa kagekely dia ho tonga le ho avy fa tsy tarehetrehitra ary ny oloko marina dia ho velo ho finoana fa raha memotra izy tsy sitriky ny fanahiko. Farany indrindra dia hoe vitsika tsy mba naman'izay memotra ho amin'ny fahaverezana fa naman'izay mino ho any amin'ny famonjena ny fanahy. Halleluia. Manentana anao azy any androany hoe sambory ny teny fikasan'Andriamanitra. Sambory dia ataontsika no asan'Andriamanitra
ndao anao sitrapon'andriamanitra dia atao amin'izay hiandry fa tsy miandry fahasokazana ianao. Raha mbola ny sitrapon'andriamanitra no nataonao eo ampiandrasana valim-bavaka tsy ho diso fanantenana izany ianao. Vonina ary ve ianao ndao ataontsika ny sitrapon'andriamanitra, etao ampiandrasana ndao ataontsika ny sitrapon'andriamanitra fa angatakitsika. Alleloia. Dia hiandry valim-bavaka am-pitoniana isika. Mitainy tompony isika menakavy mpinaova varainareo izay hafatra nentsika teto androany, hafatra somary fohifohy fa inoko kosa fa nankasika antsika rehetra. Aza manara-fasainareo ary fa misy vaniny lehibe io ary tokony hanana faharetana nareo mahazahoanareo izay lazainy teny fikasana rehefa vita nareo sitrapon'andriamanitra. Rehefa afaka kelikely dia ho tonga ilay ho avy fa tsy tarehetrehitra. Ary loko marina dia ven'ny foniny fa raha mihevitra izy dia tsy sitraky ny fanahiko. Hoy vita hoe niandry ny Jehova dia nitodika izy ka nandre ny fitarainako dia ho amin'izany koa nge ny fihinanao ho aminao koa ny izany teny fikasana izany. Samita iny tompo tsy verina an'Andriamanitra ny teny fikasana raha tsy mavotony tany tanteraka eo amin'ny fiainanao, ilibanao, iravoravonao izany teny fikasana izany. Amin'ny anaran'i Jesosy samita iny tompontsika rehetra dia mahereza hatrany isika menakavy. Taotsika tia mahafinaritra be tia ho voninahitra Andriamanitra irenay ambarana antsika ny fotoana. Matokiana. Sacrifice na nula rufana
Halleluja. Ho raha antsika bavaka ry aman'izany toriteny zany. Raha mety aminao dia ataontsika hivavaka amin'izao fotoana izao. Mety misy tamintsika reto mety efa ohatran'ny nananeritreritra ny tsy andry a. Saika maty antoka ianao ry havana. Tena saika maty antoka ianao. Androany Andriamanitra tena teteny aminao hoe manana faharetana. Manana faharetana. Efa andalana any le ho avy. Ary tsy tarehitrehitra izy. Kely dia kely ny fotoana indrasen'Andriamanitra indrasantsika raha miohatra amin'ny fahasoavana izay ho raisitsika ry havana. Efa andalana izy. Matiantoka ianao raha zao ianao no miala. Matiantoka ianao raha zao ianao no hiverin-dalana ry havana. Halleluja. Atao fotsiny ianao sitrapon'Andriamanitra. Mividy ianao zao. Mividy aloha ianao zao. Halleluja. Hivavaka avy an-trantsika amin'izao fotoana izao. Jesosy malalo, misaotra anao izay noho ny fitiavanao. Misaotra satria tena nitany fiainana teto tokoa ianao. Nomba sy nitantananay teto tokoa ianao. Andriamanitra misaotra anao izay. Midera ny fahalehibiazanao satria tsara sady lehibe ianao. Fa androany tokoa Jehovah'Andriamanitra dia ianao tokoa no miteny aminay manao hoe manana faharetana e. Fa izay niteneko tsy maintsy ho tanteraka. Fa mila manana faharetana ianareo. Jesosy eo. Omeo faharetana reto mpanomponao reto. Dia ampianary manao ny sitraponao. Fa satria tiana tanteraka ny teny fikasana. Tsy teny fikasana ray na roa na telo Jehovah. Fa izay rehetra nitenenao dia tiana ho tanteraka Jehovah. Ampianaro ary izay ianao ny sitraponao. Ampianaro izay hiandry ianao. Ampianaro izay hanapaharetana. Fa nanapaharetana ary Josefa, nanapaharetana ary Abrahama, nanapaharetana ary Davida, nanapaharetana avokoa ireo rehetra nitahinao ireo Andriamanitra. Ary za mino fa anisan'ny condition anankiray tena zavatra ngeza be eo aminao dia ny fananana faharetana Jehovah. Betsaka angeto Jehovah'Andriamanitra tsy manam-paharetana. Fa izay Jehovah'Andriamanitra tena ampianaro. Ampianaro izay hanana an'izany faharetana izany. Ampianaro izay hanana an'izany faharetana izany Jehovah'Andriamanitra. Fa zavatra efa tsy hain'ny olona intsony izany amin'izao fotoana izao. Vitsy ny olona manam-paharetana izany amin'izao fotoana izao. Fa izay mba anisan'ny ataovy mbola manana an'izany faharetana aminao izany.
fa te handray teny fikasana. Misy amintsika mieritreritra ray apany mivavaka ray andro dia milamina ny zavatra rehetra. Eny ry havana, mivavaka voalohany ianao dia manokatra lalàn'Andriamanitra ilaminan'ny fiainanao. Ny fotoanany antsoina ao an'Andriamanitra voalohany dia na mitsoran'Andriamanitra ny teny fikasana dia miandry sisany ataonao. Fa mialohan' izany ataovy ny sitrapon'Andriamanitra. Fa ho hitanao izany teny fikasana miraradraraka ary ny fiainanao io dia fiainana tazonin'ny teny fikasana, fiainana mijoro ambony teny fikasana ary fiainana mandeha amin'ny alalan'ny teny fikasana. Ho tanteraka aminao anireo teny fikasana rehetra izay tenen'Andriamanitra taminao, ataovy ny sitrapony. Misaotra ny Jesosy misaotra ny amin'ny teninao dia matoky anao izay fa tsisy ho very izany teny izany na dia iray aza fa anireo ampony tsirairay avy. Voninahitra manao hatramin'izay dia mandrakizay ihany. Betsaka ny tsy voalatsaka fa ilay ianao mahalala ny masoa mihoatra lavitra anao izay nieritreretina ihany Andriamanitra dia ho ataonao eo amin'ny fiainana. Misaotra Jehovah Andriamanitra. Halleluia. Amen. Hivavaka avy hatrany ny firenentsika amin'izao fotoana izao ampandrosoka ny vavintsika $100 avy any poeta hivavaka ho an'ny firenena. Tay tompona ny vavi $100. Taito pastera dia taitopantsika rehetrarehetra izay naharitra avy ankafiambenana dia mbola hirivavaka antsika amin'izao fotoana izao dia hivavaka ho an'ny firenena. Jehovah Andriamanitra misaotra betsaka anao izay satria mbola afaka mihaino teninao izay tandroany Jesosy. Misaotra betsaka amin'ny teny mamy izay nampitondrana mpanomponao izay mampahavelo ny mpanantenana anay Jesosy. Satria be dia be ny amin'izao fotoana izao betsaka ny kivy, betsaka ny mpino miverin-dalana satria tsy mahandro ianao Jesosy. Satria mieritreritra hoe efa tsisy valim-bava. Fa misaotra anao Jesosy mahalalana izany teny izany. Jesosy mahalala tena hoe Andriamanitra tena Andriamanitra tsara ianao ary Andriamanitra tsy mandiso fanantenana izay rehetrarehetra ny teninao dia tsy mihitsy tanteraka Jesosy. Tena hoe misaotra anao izay amin'ny teny izany Jesosy. Tehirizy rehetrarehetra izay nao izay tany izany velomin'ny fampanantenana ao anatinay Jesosy. Mba hoanana fo mahay miandry izay Jesosy. Mba hoanana zotom-po anao sitraponao izay Jesosy malala. Amboleno ao anatin'ny fonay rehetrarehetra izay mihaino teny izany Jesosy malala ao. Mba hiaritra Jesosy malala ao. Mba tena hanao sitraponao izay Jesosy satria ianao Jesosy tsy mandiso fanantenana ary izay rehetrarehetra ny teninao dia tsy mety tanteraka aminay. Misaotra anao izay amin'izay teny izany Jesosy malala ao. Ary amin'izao fotoana izao dia tondra toana izay tondrasiko mibavaka ho an'ny firenena Jesosy. Izay tsy miafina aminao izany firenena izany Jesosy malala dia efa nomenao teny fikasana koa izany firenena izany Jesosy. Androany Jesosy dia manataka nefa mindramponao Jesosy hijery firenena Jesosy. Mamidrafo amin'ny firenena Jesosy. Mamelany henoko ny malagasy rehetrarehetra Jesosy satria tsy misy zavatra izay tsy hitanao amin'io Madagasikara-nay Jesosy. Amin'izao fotoana izao dia tondram-bavaka amin'ny firenenay Jesosy malala. Be dia be ny mpivavaka ao anatin'ny firenenay Jesosy. Be dia be koa ny tsy mahandro Jesosy mihemotra dia lasa manao fona dia lasa manompo sampy dia lasa minomino fona Jesosy. Nefa dia ny teninao dia tsy ankatoavin'olona indraindray Jesosy. Fa androany Jesosy dia mangataka eto anatrehanao Jesosy satria aminao irery ihany manana fiainana, aminao irery ihany manana fahasambarana, aminao irery ihany misy zavatra rehetrarehetra ary izay rehetrarehetra tianao dia tsy maintsy tanteraka Jesosy. Mangataka ny fanamasina anao Jesosy asa amin'ny firenenay Jesosy. Ninena fanaratsy izay mitondra manakorotana ny finoana, mitondra fampianarana diso amin'ny firenenay Jesosy. Mangataka ny fanamasina anao Jesosy hiasa amin'ny olona rehetrarehetra mitady ianao famarinana, ny olona rehetrarehetra izay tena hoe mitady ianao te ahitanao Jesosy. Anao any Jesosy hikasika ny fony Jesosy malala mba tena hoe ho isy fanantenana izy Jesosy. Mba tena hoe aharitra anao ny sitraponao, mba tena hoe aharitra raha ho anam-pinoana ary iroso foana fanomponanao Jesosy. Satria vavaka irery ihany ny vahaolana eo amin'ny firenenay Jesosy. Tsy mananinona izay Jesosy hoentina anampina ny firenenay Jesosy afa-tsy anao Jesosy. Anao ny hijery sy hanatanteraka Jesosy izay rehetrarehetra mahasoa ny firenenay Jesosy. Ankinao am-pialan-tananao izany vavaka izany Jesosy. Rakofony ranao ny firenenay Jesosy. Ny olona rehetrarehetra izay mangetahitanao famarinana ianao any taridalana Jesosy.
dia tiako ampiaratananao izany vavaka izany misaotra betsaka ny fanatrehanao Jesosy izay raha isaraka eto izay raha isaraka Jesosy fanao ny takaridalana anay Jesosy ampatsay anay amin'izany teny mamy izay nomenao anay izany Jesosy hiaritra sy hanao sitraponao izay Jesosy satria fiainana mandrakizay dia efa omena ho anay Jesosy misaotra fitiavanao voninahitra ho anao rerinany aleluia amen. Aleluia, mamy dia mamy zany vavaka ataonao zany raha vavy sandolady Andriamanitra manakrepasoavana maly fitianao dia tahiny Jesosy tonga avy amin'ny ambony indrindra. Pampitreto ny fandarantsika raha mbola tsy tonga eny amin'ny lanitra Jesosy dia honetintsika rapitso amin'ny 3 ora tolakandro miaraka amin'ny groupe izay maresinareo ao amin'ny fandanana takariby mahafinaritra. Dia ny hariva moa amin'ny 7 ora sasany ala dia araka amin'ny ketondrenareo miaraka amin'ny mpitolo teny hampandrentsika rapitso dia samy tahiny tompo daholo. Sotranao na hatrany farany fa raha tsy teto dia nangigina rery teto izay dia rapitsika miona akiradio.radio12345.com akiradio.radio12345.com ahafahanao mihaino onjam-peo akiradio. Misy toloteny na adiny 3 amin'ny 9 amin'ny 7 amin'ny folo maraina amin'ny 9 amin'ny 7 hariva dia rapitso ndretsika miona voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany. Halleluia, amen. Tahiny Jesosy daholo bonne nuit daholo tsika mianakavy.